fampiarabana tratry ny taona 2024 toy ny fanao isan-taona ny fikambanana FITB fifanampiany teraky Betsileo eto Toamasina dia faly manasantsika rehetra ifampiambana sy ireo izay maniry ny anatevindarana ny fikambanana ary isika Betsileo tsankanavaka mandalo sy mivahiny eto Toamasina ho tonga mbaro amin'ny lanonandehibe ao amin'ny espace Stella Maris. Fotoagnantsika ny alahady enina aprilo avy zao manomboka amin'ny 1 sy sasany antoandro. Ho avy anafana ny lanonana ireo mpitendry matianina avy amin'ny faritra matsiatra ambony soa firenina musique izy nofokena amin'ny tampiavanana togava aby araboa koa manenga sika aby raha ogna fa andro raika sa mahtehody anio dia faly miaraba tsika rehetra mpanaraka ny fahitalavitra sesela zao takarivo zao izay tonga eto zany avy amin'ny fifagnapiany teraky Betsileo Laurent président ny fikambanana madame Lisette tompona andraikitra ny communication ny antony atongavana zany araka ny fampahafantarany hitatsika teo tamin'ny voalohany dia anamafy aneny fiantsoana amin'ny lanonandehibe ho fampiarabana tratry ny taona amintsika mpikambana amin'ny izay te hiditra ao mpikambana amin'izay Betsileo sendra mandaretra ka te araka amin'ny Betsileo anatin'izay fankalazana ny fampiarabana tratry ny taona zay dia tongava dia teny ray mavavotsiny ary fataontsika isan-taona zany dia isaky ny lundi de Pentecôte manambatra anio tsika ny pique-nique sy ny bonne année zany fa amin'ity indray mitorako ity zany amin'ity 2025 ity dia sarahantsika ny bonne année ny fampiarabana tratry ny taona zany ataontsika amin'ny alahady avy zao amin'ny 1 sasany ka hatramin'izay ravantsika anazy eo izay ravantsika eo zany dia ny pique-nique ataontsika isaky ny lundi de Pentecôte ka madame Lisette inasina aby ny raha hitranga amin'io hanao ina atsika amin'ady eo. Ya, misaotra ny président nomeny fitarongana dia magnatevy ny fiarabana izay natolosany teo araka izay voalaza izay moa zany hoe amin'ny alahady 9 avrily sika ro hifamitoagna hifety ny taom-baovao fifampiarabana tratry ny taogna fa ny taogna 2024 ity sady mifandavy samy fatao isa-taogna ihany ny hataosika ao fa miaviatsika zany am'raiky amin'ny folo sasany eo manomboka ny fandraisan'olo dia agnatin'izay manam-pahatonga ny tena hoe lanonana dia misy ny fagnatagnana maro samihafa ny kilalaoan'ny kolonga ny hirahira ho an'ny izay mahay manam-peo afaka mampiseho ny talentany afaka ihany koa ny mifampiresadresaka sy ny manao ny hirahira maro samihafa zany hoe afaka misitokotoko ny libe mifanao ny resaka mpianakaby mitretreka fa rehefa tonga ny fotoagna zany dia miditsy ny atao hoe skela zay tsika dia rehefa vita ny skela zay resaka hifamalena olon-droa tota io dia rehefa vita io zay tsika vao miroso amin'ny firosoana fikarakarana ny atao hoe sakafo fiaraha misakafo amin'ilay vary samy mitondra ny azy fa ny nofokena amin'ny tampiavanana présidente koa voasa diso anjara ihany sika amin'io misy ny nofokena amin'ny tampiavanana izay marina tsara fa asika mpikambana na ny taron'ny présidente teo izay mba magniry te hagnatrika ny fetiny Betsileo dia afaka avy aby fa misy fandraisana anjara araky ny mahasasatsika isa-taogna zany igny safoana dia ao sino moa zay fandraisana anjara zay fandraisantsika anjara ny fandraisana anjara zany dia raisina tagnandroa zay omesika fa mba miangavy zany amin'izao fahasarotam-piainana zao zany dia hoe azo atao latsaky ny roaly isa-pianakaviana roaly isa-pianakaviana fa agnao zany mba mahasapa hoe maivagna be ho ny fikambanana zay raha ohatra ka hoe olo 10 mianaka avegna reo sa olo 10 mianaka avegna reo fa mba leo mba atao ambonimbony zay le mba misy sady koa zany mba araky ny teny baiboly hoe mahasambatsa kokoa ny manome mandray dia magnenga atsika zany amin'izay magnentagna atsika manokana zany amin'izay hoe fandraisana anjara zay fa ny farafahakeliny zany lay hoe roaligna zay amin'ny lahady zany ny fotoagna araky ny voalaza teo igny dia fantatsika fa tsika abiaby zany roke napodiko indray mandeha tsika mpikambagna tsika te hiditra mpikambagna tsika Betsileo mandalo eto te hiaraka amin'ny mpianakaby satria zay madame Lisette ny tena zava-dehibe amin'ity fampiarabana trasy ny taogna ty eo ny finanana-kanina ataoko moramora ny fisotroana ataoka misy dia zay moa masa misy
ay misy ka misy ny divaina farana manokana tany fianara ary io mahabetsileo zay hoe ao misy atao hoe lazany betsileo zay akoatran'ireo mpanao divay maro samihafa reo fa ho hitantsika ao fa de hoe mitongava andron-draikandro io a tena hoe salefy sy ny maro fa asa zay sahoavy mety hanegnina mba mitongava miavia fa asa miandro ny tantaran'olo de ny zava-dehibe agnatin'io a eo le fihinanakany fisotroana azy sotroatsika eo fa misy boisson hygiénique eo zarainao anzay tsy misotro toaka misy divay eo a de misy ihany koa ny amidy ny sakisaky sy ny fanandrify am'izay hitantsika eo satria fa ny zava-dehibe voalazany madame Luzette teo dia alohan'ny sokela zay a afaka miresaka ny mpianakavy le fankafantaran'ny mpianakavy zay zany tena zava-dehibe agnatin'ny lanonana salamo zao isika manany kolotsaintsika zay hoe mitreka io moa zany sa misy tegasy madika ny mitreka io fa de hitreka aloha sika zany alohan'ny anomboan'ny sokela sy nanomboka ny sokela igny sy fampiarabana raiky sam'izay ny fihinanakany sy ny afindrafindrao rehetra rezomena zany madame Luzette dia hihinan-kany sika hisotrotsika iregnina tsika handehitsika fa tokony sahoadinitsika ihany koa fa asika eto tanànany Tomasina eto miara-miainy amin'olo samihafa de indrindra miara-miainy amin'ny tompon-tany sy ny manam-pahefana tsika ny tompony andraikitra ara-panjakana de asadigny fa misy fandraisana manokana ho an'ny olo-panjakana zay tonga eo sy ireo fikambanana maro samihafa zay miray hina miaraka amin'ny indrindrindrindra ny ziva moa misy andreo zivanay reo ny tandroy ny makoa de ny andevolanay sadigny misy andevolanay lakifiry agnareo no avy eo mihina-kena agnareo mihina-kany agnareo taisakandra reto fa tongava agnareo zany de asaina manokana ihany koa isika zay zanaky mpikambanana ao agnatin'ny teraky betsileo de omena toerana manokana amin'izay zavatra zay dia ny zavatra tsy tokony hoadinitsika ihany koa de hoe mitondra ny vilia sy ny fiteko sy ny vera fa samba misy ny fampidrana zay sy avy any de mangaro ny olona saina manokana zany ro anaovatsika vary andrahoam-bary manokana de afaka mitondra ihany koa tsika ny ataotsika hoe ny mahazatsa moa zany ny hoe goteo ny fitaroana ny vazahy de afaka mitondra ny kianikaniny amadinidinika atsika zany fa am'lerany tena hoe sakafo sika vao mihinam-bary miara-mirona am'izay hoe miara-misakafo amin'ny nofokena amin'ny tapihavanana zay nofokena amin'ny tapihavanana zany hisy poisson hisy ao ny divay misy fivarotana sakisaky maro isan-karazany zay karakarainy apela betsileo koa zany ho amin'ny fotoagna io ho faragnatsika ny fotoagna voabe ny andalo zany misaotra ny sisela fa hamaranako anazy nisy an'igny sporting teo hitatsika angambany tamin'ny fiandohany tao dia mamaragna anazy eo koa vo hitatsika fa ny mahazasatsika rehefa manao raha tahaka an'izao ny fomba fitarana de hoe de andro raiky mahatehody anio fa agnatin'ny sporting zany sa zay ny voalaza ao fa andro raiky sa mahatehody anio de sany corrigenay igny renay igny fa sany corrigenay fa am'ty zany mety ho marina tena andro raiky sa mahatehody satria nahoana ny raha abiaby hitatsika amitsika agny de ho hitatsika ao aby ny olo abiaby mifanerasera amitsika agny ny resaka ataosika ao de nitahaka ny ataosika amitsika agny zany salama hoe agny amitsika agny tsika agny sika mianakaby amin'io salama hoe agny amin'ny tany betsileo zany betsileo hanao an'olo fiarahana amin'ny alahady io dia ny hoe ny masoandro mody ro mampalahelo zay koa zany ka ao zany ny kalokalo maro samihafa zay miainga avy amin'ny hira zanatany tany fianara zany de eo zany hoe tsy ho be ranomaso fa sahiobosae ndraiky maniny zay tompoko ny famarana anazy fa dia miaviaby amin'ny lahady zany fotoagna ty sasabotsy mifankahita fa makasitraka fa de lahady 9 avrily amin'ny raiky amby folo sasany zany efa vonona ny fandraisana atsika mianakavy fa dia miaviaby atao fero ny fianakaviana fero ny tapaka sy namana mba hitany hoe manao akory betsileo miaraka zao betsileo mitreka zao ho fampiarabana tratry ny taona 2024 toy ny fanao isan-taona ny fikambanana FITB fifanampian'ny teraky betsileo eto Tomasina dia fanomanantsika rehetra efa mpiambana sy ireo zay maniry ny anatevindarana ny fikambanana ary isika betsileo tsankanavaka mandalo sy mivahiny eto Tomasina ho tonga maro amin'ny lanonana-dehibe ao amin'ny espace Stella Maris fotoagnantsika ny alahady enina aprilo avy zao manomboka amin'ny 1 ambin'ny 10 ora sy sasany antoandro
ho avy anafana ny lanonana ireo mpitendry matianina avy amin'ny faritry matsiatra ambony soa firegnina muzika izy nofokena mitampiavanana togava aby araboa koa manenga sika aby raha ogna fa mandro raika sa mahtehody any io